Fotoan-dehibe ho an'ny FJKM Sadabe vaovao ny alahady lasa teo nanomboana ny fankalazana fa 50 taona ny fiangonana tany toerana. Tonga marobe ny zanak'ampelezana fa alahady ny mpitandrina ihany koa ary nofaranana tamin'ny voka-dehibe ny fotoana. Manangana famantaran-dalana ho anao ianao, mandrena Tsangambato, sainy tsara ny lalana efa nalehanao, Jeremia 3:30 Io tenin'Andriamanitra io nentin'ny FJKM Sadabe vaovao ho fanentanana amin'ny fankalazana ny 50 taona ny fiangonana ny alahady lasa teo tany an-toerana. Fotoana ihany koa nankalazana ny alahady ny mpitandrina Menakavy Razafy Mahefa nomenjana azy. Ny alahady anio dia alahady natokana ho an'ny alahady ny sampianakavian'ny mpitandrina Razafy Mahefa Enso Menakavy izay saran'Andriamanitra fa tanteraka sy lavorary avokoa ny zavatra rehetra izay mikasaina. Ny tanjona dia mba hampiray ny fiangonana rehetra amin'ny Jesosy Kristy Tompo, ilay tompon'ny tompo sy ny mpanjaka ny mpanjaka. Namaly ny antso ny zanak'ampelezana ka fenipoka ny fiangonana nandritra ny fotoana izay nofaranana tamin'ny voka-dehibe rahateo. Tsangambato amin'ny fankalazana ny 50 taona ny fananganana ny trano vady-piangonana ka ny 20 volana Jolay ho avy izao ny ivo ny fankalazana izay hiantsona ny zanak'ampelezana trano ho tonga maro.